Adventist World Radio, the voice of hope. Radio feon'ny fanantenana na ny AWR. Indro tovolahy anankiray mirehare fatratra ary milaza fa tsy mino izany Andriamanitra izany. Indray andro dia nandahan-teny izy ka nilaza ampahabe maso tamin'ny olona rehetra fa tsy misy izany Jehovah Andriamanitra izany, sady niaika an'Andriamanitra mihitsy izy hamely azy raha toa ka misy tokoa izany Jehovah Andriamanitra ao an-danitra izany. Taorian'izay dia indro izy fa nandeha lakana mba hita ny rano anankiray. Nampalahelo ny zavatra niseho fa nidaosin'ny rano ny lakana izay nitondra azy ary efa saika nivarina tany amin'ny antsana mihitsy. Nivohy mafy ilay tovolahy kanefa nanonja sy nahery fatratra ny rano ka tsy nahatohatra velively izany onjan-drano izany izy. Noho ny tsy hitany intsony izay atao dia indro izy fa nandohalika ka niantsoantso hoe: Andriamanitra, vonjeo re ahy vonjeo re ny fanahiko raha tsy azo vonjena intsony ny foko, vonjeo re ahy Andriamanitra. Endry mpiaino an-tsaina, izany ny teny nalaokin'ity tovolahy izay nilaza ho tsy mpino an'Andriamanitra ity, ary izany dia mampiseho amintsika fa tsy hain'ny olona atao ny tsy hino an'ilay Jehovah Andriamanitra ao an-danitra ao, satria ny adala ho ny mpanao salamo no manao hoe tsy misy Andriamanitra. Sahairaya Fatsaminao Fazavapona Vuku Izarechiza Ratio Yanao Vitavana Simangurulana Angeichini Panumpuna manatitsaotra sy dera fa tsy avelanao etoetra irery tsy misy pitsetra fa tony namana tsy maharina sady malala indrindra Sitakachini sana nifiti avana. Song and music for Christ. Wanaminiza tuku ireundiviti mianjanau te ampichaka nilu Palante na chizai fawayanau hakani wamucha Angei chini zahai panumpuna manatitsautra sidera Fatsy avelanao etoetra irery tsy misy pitsetra fa tony namana tsy maharina sady malala indrindra tsy takatriny sana ny fity Zay lay onja ny fanantenana Any amin'ny zayana resaka izatina
o anara tsy mba mamila fila ilay tompona sarindrindra andramore fisitianamane ankehitriny zahay mpanompona manaty tsaotra sy dera fa tsy avelanao etoetra irery tsy misy pitsetra fa tony namana tsy mba arina sady malala indrindra tsy takatriny sainay ny fity avana fahaiza miaina mampirindra ny fiarahamonina. makasitraka mandrakariva anao piano a mbola manjoy sy manaraka izao onjapeo sy izao fandarana izao miaraba mirarisoana no mandrakariva ary matoky ny fahaliananao tanteraka amin'izao fandarana izao. Ny namanao lantormesa joelya no mitafa aminao a ny namana naritiana kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Amin'ity anio itya dia iresaka indray tsika ny atao hoe ny fanoratan'ny olona iray a ny fiampiainany. Amin'ny akapobeny ny olona anankiray a dia tsara ny manoratra zany hoe atao fiampiainany izany. Ao anatin'izany fanoratana ny fiampiainan'ny olona anankiray izany a dia misy ary tsy maintsy misy ny fanontaniana izay mipetraka. Dia ny fanontaniana izay mipetraka dia amaly ny atao hoe ny fiampiainanao amin'ny maha olonanao. Izy zany hoe ny fiainanao samy irery. Koa voalohany ary raha miainga eo amin'ny fahaterahanao ianao ary manjoy ny fizotran'ny fiainana dia inona avy ireo zava-dehibe niseho ka namela marika teo aminao ary nahatonga anao ho toy izao. Zany zany fanontaniana tsara petraka hoe inona ny zavatra nisy hatreo amin'ny fahaterahana ka hatraminao toy izao. Inona ny zavatra nisy, inona ny zavatra nanamarika ka natonga anao toy izao, ary ahoana ny fomba nanamarian'ireo zava-miseho ireo anao, ireo sotoavina tohinona no nisy natrehana ary ny tanterahanao. Tahotra tohinona no nisy ary tahotra manao ahoana no natrehanao ka natonga anao mbola ho toy izao, ary hery manentana na sakatsakana manao ahoana no naterany ka nisy teo aminao. Sakatsakana manao ahoana nisy niainanao, natrehanao tao anatinao tao dia natonga anao toy izao. Fanontaniana izay apetraka izany dia ianao ihany no afaka mamaly izany fanontaniana izany, ary mivalin'ny fanontaniana ozy dia mitarika anao ahafantatra misimisy kokoa ny fiampiainana sy ny momba ny tenanao. Manaraka izay dia hoe izavy reo olona namela ako maharitra taminao, fariparito izany fitaomana izany.
izy avy zany ny olona zay nyfanerasera taminao na mela ako na haritra teo amin'ny fiainanao. Anjaranao ny mamaripatra izany fitaomana izany. Nisy fitaomana manao ahoana ny taomana zany olona zany ianao, ary ako ny nanao ahoana no nisy na haritra teo aminao ka natonga anao ho tafapetraka na tsy ho tafapetraka toy izao. Manaraka dia inona avy ireo fanapahan-kevitra lehibe no raisinao. Nahoana no tonga zava-dehibe teo aminao izy ireo. Nisy fanapahan-kevitra izay tsy maintsy ny raisinao, na tanora ianao ankehitriny, na olon-dehibe ianao amin'izao fotoana izao, na zatovo, dia nisy ny fanapahan-kevitra izay ny raisinao. Ary naninona no ny raisinao zany fanapahan-kevitra zany, ary nahoana no ny heverinao hoe tsy maintsy ny raisiny zany satria zava-dehibe teo amin'ny fiainanao. Manaraka dia inona avy ary iza avy ireo mahery fo izay hitanao hoe fakatahaka ka nitaonanao toy izao, natonganao toy izao. Nisy mahery fo izay neverinao hoe ho alaiky tahaka ty, na olona fantatrao, olona mifanerasera taminao, hitanao hoe fakatahaka, modely fakatahaka. Dia iza avy ireo olona ireo, dia inona no nataony tamin'izany fotoana izany ka natonga anao nakatahaka azy. Ka rehefa nakatahaka azy ianao, dia inona ny vokatra azo sy inona ny zava-nitranga, dia toy izao ianao. Na koa hoe iza ny olona tokony nalainao tahaka nefa tsy nalainao tahaka, dia nanjary toy izao ny havaranao. Anjaranao mieritreritra, anjaranao ny mamakafaka izany zavatra izany. Manarak'izay dia faniriana lehibe toy inona no nitaizanao nandritry ny fiainanao lasa. Faniriana lehibe toy inona no nitaizanao nandritry ny fiainanao lasa. Nisy faniriana lehibe izay nitaizanao, mety nisy hoe nofinofy, nisy tanjona izay nitaizanao dia nahatonga anao olona tahaka izao. Manaraka izany dia hoe nisy ve ratra na fifandonana toetra avy amin'ny fanabeazana eo amin'ny ara-pitiavana, teo amin'ny fahazazana, teo amin'ny fiarahamonina izay nitoetra tao anatinao ary mbola mitoetra ao anatinao hatramin'izao, dia inona izy ireo? Inona izany zavatra izany? Inona izany ratra? Inona izany fifandonana? Inona izany toetra avy amin'ny fanabeazana ara-pitiavana izany izay nitoetra tao anatinao ka mbola ao anatinao ihany mandraka ankehitriny? Dia anjaranao ny mamaly azy, eritrereto ilay izy dia soraty. Dia inona no fiovana tokony ataoko sy ny hetsika tokony ataoko eo anatrehan'izany fisehoan-javatra izany? Ary farany avy amin'ireo fitaomana lehibe ireo dia lazao ary tadidio ny mahay anao amin'izao fotoana izao. Lazao hoe inona ny tena mahay anao, inona ny zavatra hainao, inona ny sakana eo amin'ny fiainanao ka mahatonga anao toy izao. Azo ioarana ve zany sakana izany, sa ve sakana tsy azo ioarana mihitsy? Anjaranao mieritreritra ry tanora, anjaranao mieritreritra zatovo, amin'ny maray aman-dreny ianao koa mbola misy amin'ireo fanontanian'ireo mbola mahakasika anao amin'izao fotoana izao, dia anjaranao ny mieritreritra, satria ny fiaim-piainanao ray manontolo mihitsy no voakasika izany fanontaniana izany. Mety misy ny fanontaniana izay mety tsy voapetraka tamin'ity anio ity, dia anjaranao koa mbola manitatra ny fanontaniana izany mba hahafahanao manoratra sy mahafantatra bebe koa ny fiaim-piainanao sy ny maizy anao. Fa ny valin'ireo fanontaniana ireo dia mitarika anao ho amin'ny fahombiazana, ka
ahatonga anao ho tanora ilainy ny fiarahamonina, ahatonga anao ho tanora ilainy ny atao hoe toeram-piasana, ilainy ny ao atokantrano, ilainy ny manodidina rehetra, ary ho tanora ho tena hoe mahay mijery ny ho avinao ray manontolo ianao. Ko raha misy ny sakana zay nanakana anao teo aloha, nanoratra ny fiampiainanao ka tsy nahalasa lavitra anao, anjaranao mieritreritra hoe inona indray no ataonao mba hioarana zany sakana zany, mba hahatonga ny fanatraranao ny tanjona ambonimbony kokoa sy metimety kokoa eo amin'ny ara-tsosialy sy ny ara-piaramonina. Ny fandarana eto amin'ny zao onjam-peo zao dia tsy mitsahatra mandrakariva ny manentana anao mpiaino, anao tanora mba anatratra n'izany tanjona zany, mba olona ilaina sy diadiavina eo amin'ny fiarahamonina ray manontolo ianao, ka ho zatovo tanora aleo tena eo amin'ny fiainana iray manontolo. Faiza miaina mampilamin-tsaina. Zay no masakazo natolotra indray tamin'ity androany ity, ametrahana ny mandra-piona ho amin'ny manaraka indray. You are listening to Adventist World Radio, the voice of hope. AWR manolotra ho anao feon'ny fonantenana. Amin'ny fifaliana hatrany no alorana ny araba ho anao izay miaino izao fandarana izao. Mampahery tokoa ny mahalala fa liana ianao ny andre izay teny tiany Jesosy holazaina aminao androany. Ko dia mirary ianao ahazo fampaherezana sy fahafampo ary fitahiana eo mpiainona izany teniny tompo izany. Ny namanao Stefan Razafiany no manoloana ny mikro ary mampita aminao ny teny izay nomeny ho aminy anio. Fa amin'ny mahatenin'Andriamanitra azy dia manasanao hanondrika ny lohanao aho dia hiara hivavaka isika mba ho feno ny fifandraisantsika aminy, na dia mandritra izao fotoana foy izao ihany aza. Hivavaka isika. Jehovah tompon'ny maro, rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy, ary namindra fo taminay ka nandray anay ho zanany indray. Miantso ny anaranao izahay ankehitriny, satria anao ny teny izay fampizarana eto androany. Ianao ny nanome izany, koa dia aoka ianao tompo amin'ny alalan'ny fanahinao no ampanan-kery izany eo amin'ny fonay tsirairay avy, dia hitondra fijery vaovao, hery vaovao ho anay indray ny teny izay omenao anay androany, ary amokatra eo amin'ny fiainanay sy eo amin'izay rehetra mifampikasoka aminay ho amin'ny fiainana mandrakizay koa, fa tsy ho amin'izao fiainana izao ihany. Misaotra tompo fa homba ny teninao ianao ary hiaraka aminay eto ianao, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tamin'ny fotoana namalinao ny antso ny fanahy masina ka nandraisanao fanapahan-kevitra fa hiaraka amin'i Jesosy ianao manomboka izao, dia nanaiky koa ianao tamin'ny fotoana io, fa na inona mitranga noho ny fahasoavany dia tsy hivadika amin'io fanapahan-kevitrao io ianao, ary tsy ho amin'izao fiainana izao ihany no nandraisanao fanapahan-kevitra hiarahana aminy ka hifarana hatreo amin'ny fahafatesana izany, fa koa ho amin'ny mandrakizay mihitsy. Izany hoe, raha mbola maharitra ny fotoana hiverenan'i Jesosy eny amin'ny raony lanitra ka hifanatrehiny aminao, noho izany dia tsy maintsy mbola handalo mitorimasom-pahafatesana ianao, dia mino koa ianao fa mbola hanangana anao indray
izy rehefa tonga io fotoana io, ka tsy saraka itsony mandrakizay ianareo. Tapa-kevitra fa iroso ami'dio any an-danitra ianao hatramin'ny fotoana nandraisanao an'io fanapaha-kevitra io. Eo amin'ny fanandramana amin'ny fiainana maha-kristianina iainanao anefa sy iainantsika tsirairay avy, dia misy foana ny zavatsarotra. Jesosy raha teo tsy nampanantena fa tsy hisy mihitsy izany. Misy ny fahasahiranana, mety tsy ahitana vahaolana to tsy ahitana vahaolana mihitsy, ka mampiravoravo tanana indraindray mba izana toetra ny finoanao. Eny misy mihitsy aza ny sakana to tsy azahoana mandroso sy mivelona mampitoniana io fiarahanao amin'i Jesosy io. Dia alai-panahy ianao hihevitra fa diso angamba ny safidy nataonao, ka raha mijery ny toerana na ny lasa ny ainanao sy ny alanao ianao, dia toa hiverin-dalana satria mihoatra ny hery azahoana miaritra zakanao ny zava-misy. Antsoinao Andriamanitra, to tsy maheno ny kikikanao, ato tsy misy azo hisarangotana intsony, dia mifamaofao ao andohanao ao ny hevitra isan-karazany rehetra zao, ka na tsy miverin-dalana azy ianao dia mivalaketraka miravoravo tanana, fa to tsy manana hery intsony hanohizana ny dia. Ny ainany zanak'Israely ny fanandramana toy izany, raha niala tany Egipta izy ireo ka tonga teo anolohan'ny ranomasina mena. Ny miaramila Egiptianina manenjika azy efa miamana akaiky, ny ranomasina mena eo anoloana tsy azo anoharana fa mipetraka ho sakana, tsy azahoana mandroso. Dia nanomboka na nometsiny an'Andriamanitra sy Mosesy ireo zanak'Israely ireo, ary nieritreritra ny tany ny alana izy, dia nanenina hoe tahaka izay tsy niala tany izay. Tonga amin'ny fitenenana manao hoe hiemotra izy ireo maty ray be, handroso izy ireo maty reny be. Raha fijery maha-olombelona dia tsy misy na inona azo atao. Tonga nefa ny baikon'Andriamanitra nampitainy tamin'ny alalan'ny Mosesy manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso. Ao amin'ny Exodus 14:15 tapany faharoa ihany. Raha ny lojika maha-olombelona dia mazava loatra fa adalana tsotro izao ny anatanteraka izany baiko izany, satria dia midika ho famonoan-tena fahobe tsotro izao. Raha ny masina ny eo anoloana nefa dia mibaiko ny tompo hoe mandroso. Tsy mahay manolomano azo antoka ny akamaroan'ireo zanak'Israely ireo. Kanefa dia voalaza eo amin'ny 9:20 sy 20 ao amin'ny Otoko 7:20 ihany fa nampisavain' Jehova ny ranomasina mandritra iny alina iny, ka natao ny tany maina, dia nandeha teo fovoan'ny ranomasina nandia ny tany maina ny zanak'Israely. Fahagagana, tsy mampino izany. Eny, marina tokoa fa tsy mampino izany, satria tsy araka ny fisainana sy refo mahaolona no ahavitana izany, fa araka ny refin'Andriamanitra irery ihany. Raha nisy zanak'Israely nandà tsy androso na koa ny verin-dalana ka tsy nanaraka ny baikon'i Jehova, dia azo antoka fa fahafatesana no nitsena azy. Izany no nanjony vadiny Lota sy izay azy rehetra tsy nety nandositra niala ny tanànan'ny Sodoma, nefa dia efa tonga ny tenin'ny Tompo hoe mialà dia manjosira. Mifanohitra amin'izany kosa ny fanandramana ny ainan'i Abrahama sy Mosesy, satria tsy nisaina ny hiverina ny aoriana sy tsy androso izy ireo na inona zavatsarotra sy sakana nibahana ny lalana izorana izy ireo niaraka tamin'Andriamanitra. Voalaza sy voatahiry izany ho asy ho anao ao amin'ny bokin'ny Hebreo 9:20, 9:9 hatramin'ny 17. Averiko indray dia angaviako mba ho vakianao rehefa tapitra ny fandaharana. Hebreo 9:20,
fahavaloko hatramin'ny fahenina-mbinifolo mikasika ny Abrahama io, ary ny 920 ka hatramin'ny 720 mikasika ny Mosesy kosa. Lazai ny Baiboly fa resy lahatra izy mirahala ireo fa vahiny sy mpivahiny tetỳ ambonin'ny tany, ary nanantena hahazo tanàna misy fanorenana izy ireo, izay Andriamanitra ny tompo-marika na arsitekta sy mpanao azy. Ary naharitra toy ny mahita izay tsy hita izy, satria tsy niankina tamin'izay zavatra hita maso ny fahombiazan'ny diany makany an-danitra miaraka amin'i Jesosy, fa miankina kosa amin'izay tsy hita. Izany rahateo no teny voatahiry ho azy ho anao ao amin'ny Korintianina 1:5-7 manao hoe, fa finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Ho anao izay miaino ahy ankehitriny, tsarovy fa fiainana amin'ny finoana fa tsy amin'ny fahitana, ary dian'ny finoana ho any an-danitra no niantsoan'i Jesosy ianao hiaraka aminy. Marina loatra fa ny maolona dia mitady mandrakariva izay azo tsapainy ny tanana sy hita maso mba hanorenana zavatra mety ho azo antoka ny amin'ny ho avy. Fa Andriamanitra kosa manasanao hiotra ny hita, satria voafetra ihany ny hita, fa ny tsy hita no maharitra mandrakizay. Korintianina 2:4-5 ny tapany 4. Fantatr'Andriamanitra fa amin'izao andro farany izao, izay anjakan'ny teknôlôjia nomerika avolenta, dia hitombo ny fahalalana ho izy ao amin'ny Daniel 2:5 ny tapany farany. Ary sarotra ho an'ny olona ny hino fa mbola mahay mampisava ny ranomasina eo amin'ny fiainako sy ny fiainanao mandritry ny alina an Jesosy. Misy rahateo izay mpitarika fivavahana sasany, izay manomboka mifahatra amin'ny hita fa tsy mijery ny tsy hita, ka dia hoy Jesosy eo amin'ny Lioka 5:7 manao hoe, raha avy ny zanak'olona moa hahita finoana ety ambonin'ny tany va izy. Ireto misy toko sy andininy 3 ho famaranana ny dinika ifanaovantsika androany. Voalohany, Janona 20:7 ny tapany farany manao hoe, aza ho isany izay tsy mino fa minoa. Ny faharoa, Mika 2:2-10, Mika 2:2-10 manao hoe, mitsangana ka miala fa tsy eto ny fitsahana, satria misy fahalotona mahatonga fandringanana eto, eny fandringanana mafy. Ary ny farany, Hebreo 1:5 ny tapany voalohany ihany, izao azadinoana fa Andriamanitra ifanamboatra izay tsara lavitra ho antsika. Noho izany, aza miherika na mijanona mihitsy eo amin'ny fanarahanao an Jesosy Kristy. Mahireza ary ho mandra-piona indray. Antoko-pihira antso mamandonala imeritsy atosika. Imantzizuraku Nalla mauva Zitulifani Suciran Makanya nanija Nilala nakati Nufe Nuzavataruja Ullanau misesi Altitziules Vandrija Isai nivelatra Indrale fata zakulai Ranranau Jesu Famne chucha Te alasi Isa kamina Yaradi Yaramale Usakazanku
AWR Téléphone 033 37 106 13 034 06 797 62. Asa sy tontolo hiainana voakolo antoky ny fahavelomana re. miarahaba ny mpiainrehetra tsy anganavaka manjoy mifandaharana eto amin'ny onjam-peo ny feo fanantenana. Mirary koa izahay raha mirary mba hahasoanao zavatra rehetra orenesinao. Hoay e! Fatao inona daholo ry daty ireo gony feno tany ireo a? Ambolentsika ireo ry soary a. Ambolena inona? Voninkazo? Tongolo maintso a, anamamy, salady, sy izay azo ambolena rehetra retsy a. De mety ve zany ry dada? Mety ka. De aiza ho aiza amin'ity gony ity daholo no ambolena an'izany rehetra izany? Ay, andraso fa anamboatra ny lavaka amin'ny gony mihitsy azy zao a. Sady tonga de amboly de hita ndry tsara. Aiza moa lehilahy Mateo? Itsy. Ay, ty eto. To tatan dada boribory betsaka ny vatany gony io. Fa maninona natao boribory fa tsy kare-kare ry dada? Atao boribory izy amin'izay tsy mora rovitra retsy a. De isaky ny tataka boribory no ambolena. Ty vonanany ity zao a no ataoko amin'reto. Hitandry? De ty voatsalady ty a no ataoko amin'rery gony rery e. Ay, dada! Ahoany? Za koa mba hanampy any dada. Aleo za mba handavaka amin'iretsy gony retsy dada. Ay, afaka manampy amin'ny mihitsy ianao a. Fa zao tsy mandavaka fa mandratra ty laminy ty. Zao ny ataonao a, zay avy ny voleny dada de tondrahanao rano kely. Ay, za samy manondraka. De atao isan-davaka very dada ny rano? Ye, tsy atao be rano be a. Ay. Rehefa mandomando fotsiny lavaka tsirairay a, de fa zay. Satria efa mahatratra ny amandona takin'ny zava-maniry reto tany ato anaty gony reto. Ay, fa atao kelikely. De maniry very ry dada. Atray, ho hitany soary io afaka andro vitsivitsy e. Ay, tena tsy androko zany zay andrindreo a. Dada! Efa voatondraka daholo le anana salady. Fa ohatra misy zava-maniry hafa tsy mitovy aminy koa maniry ao a. Ay zany. Avindry aty. Avindry. Esoro ny tony. Ay. Jereo tsara ny anasorany dada azy a. Ongotany reny a, tsara ny anamamy sy ny salady sy ny tongolotsika. Ay. Aidratsy no anaran'ny tondro soary a. Afaka manongotra aidratsy amin'iretsy gony hafa retsy azy zany ry dada? Afaka fa zao a, tandremy tsara so miongotra hatramin'le fambolena. Eny tompoko, efa hitako tsara reto. Hoay, dada, misy bibikely mihinana ty amin'ny gony ty. Jereo. Ao e, jereko. Jereo e, io. Eny tokoa. Ao tonga de vonona mba tsy hitatra. Ay! Raha vao mahita ndry a, tonga de sorona amin'ny ravin'ny fambolena de vonona. Itony bibikely tony? Tony a no manimba ny volontsika. Tonga de vonoko zany dada. Zany mihitsy. Jereo fa maniry be le poivron. Tsara!
jerijereko tsara reo so hoaniny tony biby kely tony. Zany mihitsy retsy a. Rehefa manondraka indry a dia jerijereo tsara. Amin'izay a vokatra tsara ny fambolentsika. Eny tompoko. Efa ioto vokatra tsika rehefa kelikely. Zany very dada. Ay e, tsara le mijery an'reto ry dada ka. Dia amboly foana zany tsika ry dada na tsy manana tany be ambolena aza. Rehefa manampy any dada soary e. Tena anampy any dada mihitsy ka. Vahaolana lehibe manampy ny sakafo ho an'ny olona mifaritra an-tanàn-dehibe, ny voly amin'ny gony sy ireny sachet plastika ireny sy ny tavoahangy plastika izay any an-tanana amponina andrenivohitra ny anao izany, indrindra ny ankizy. Ny fambolena amin'ny gony no efa niresantsika tao anatin'ny fandarana vitsivitsy izay. Efa fantatra ny tany tokony ambolena, ny volovolena, ny fotoana fanondrahana. Inona indray ny tokony atao manaraka. Mbola Andriamatoa Faly Alain Randranto, talent départementan'ny fampandrosoana ao amin'ny fiangonana Adventista ny Tandrina ny andro 7 fahatra Ranomasimbe Indiana trany no vahintsika izay sorana azy sy ireo ekipany manolotra izay mahasoa ny fari-piainan'ny vahoaka malagasy. Efa niresantsika avokoa Andriamatoa Tale ny fomba fandavahana ny gony ho ambolena, ireo zavamaniry tsara ho volena, ny fotoana fanondrahana, so dia mbola misy azonao anampy mialoha amin'ny fomba hikojakojana ity voly amin'ny gony ity. Eny ary, ny fotoana fanondrahana dia mifototra amin'ny hoe fiazolana ny mandomando. Raha ohatra zany ka hitanao le izy hoe androany nanondraka ianao, dia raha-pitsikoana tokony manondraka, fa tsy resantsika eto tsy le manondraka be zay zany mampiavaka an'ity, tsy ohatran'ireny antsika manondraka be, fa le manondraka miazona ny mandomando ny zava-dehibe. Dia mba hahafahan'le zava-maniry mitroka n'le tsirokaina avy amin'le amandona zany. Dia io zany manondraka, mety hoe raha ohatra zany ka ankizy mikarakara sy dia maka zinga kely izy dia amin'le faritra misy lavaka. Eo izy mety mahita zavatra amin'le izy. Hoe orineny ohatra misy bibikely angely ananao dia eo ihany dia efa mahita vahaolana hoe zao indray ary anaovana anazy tonga dia azo atao no mahita vahaolana an'le izy. Dia ohatr'izay koa na ety amboniny zany ianao mamboly zavatra atao aminazy koa dia tondrahana ohatran'ireny manondraka miazona amandona reny. Isan'andro anao zany mijery an'izay manao an'izay amandona zay. Raha ohatra moa ka misy ny orana, ohatra ny apetraka anao tokotaninao le izy, nisy orana, ina moa ny lanao manondraka fa ny apitsindray anao va manondraka mazava ho azy. Zava-dehibe ny fanondrahana, kanefa fanondrahana ho mandomando le izy fa tsy be rano. Tadidio tsara zay, tsara ny atserovantsika izany lalandava rehefa mamboly. Ahoana amin'izay ary le fikojakojana hafa tokony atao. Amin'le fikojakojana an'le izy amin'izay, maniry zany zao ilay voa manana an'ilay antsinanana isika, le antsi-tany iny. Antsi kely zany ilaina fa tsy angady kely. Dia iny ny sokirana andreo mety ahidratsy manelingelina sy mihinana ny tsiron'ny tany manodidina n'ilay salady ambolenao na ilay anamamy na ilay anatsonga. Dia na ilay ankizy ihany ary misikosikotra n'ireny ahidratsy kely na indray misy lomotra zavatra mety mitrango zany matetika moa ary zay lomotra zay matetika amin'iny gony iny mifikitra amin'iny gony iny dia sokirina amin'ilay antsi-tany dia reny lomotra reny mahatonga n'ilay rano tsy tafiditra any anatiny zany. Dia iny no sokirina dia ny fanondrahana zany. Amin'ny fotoana izay mety ahitana bibikely dia ny mahafinaritra n'ity fambolena ity zany dia tena voara maso mihitsy satria tonga dia hitany ankizy zany hoe hoay misy bibikely ohatran'izao amin'le rano dia tonga dia manao letsiny hoe lutte mécanique tsika na hoe ady mivantana zany. Alaina le izy dia tonga dia vonoina zany le bibikely arakarak'izay zavatra mitranga eo. Tsaiko moa efa ny anarantsika reto moa dia bibikely amin'ny fomba biolojika koa ilaintsika mihitsy ny zava-dehibe tahaka an'ireny antsika ampiasaina zany ireny. Inona avy le fikojakojana? Tahaka fambolena rehetra esorina ny ahidratsy na ny lomotra. Raha sendraka misy biby dia vonoina vetrany na ampiasana odi-biby biolojika. Dia fikojakojana ihany koa ilay fanondrahana ho mandomando. Tsarovy tsara izay Eny ary Andriamatoa Tale, inona avy ireny mety ho tombotsoa azo amin'ity fambolena ity? Mazava ho azy moa zany fa ilay fomba fakanana izy ity tena tombotsoa lehibe zany tany amin'izay naovana fampihofanana dia izao.
tena nitondra soan'ny olona izy a indrindrindrindra le izy am'le hoe raha ohatra ka hoe voly anatsonga zao ohatra ny resantsika de le resako te hoe rehefa anao any vary amin'nanana de anesorana kely vary amin'nanana de anesorana kely orkizy mangalao anina kely naovana vary amin'nanana na hoe teanao tsy haiko hoe mofo sakay sahina de maka kely amin'ilay tongolo maintso lay maniry eo zany azo atao ihany koa l izy azo atao konge raha ohatra ko hitany hoe fa mba te misy azo avarotra karaha mafamanana gologolo maromaro anao a azo atao ihany koa ny mamarotra an'le izy tombotsoa lehibe mihitsy zany ny manana azy satria ianao mihitsy no mibaiko al izy ary fantatrao na nizezika ara zavatra biolojika io a tsy sy atahorana satria ianao no mikarakara azy tsy zatra simika voara-masonao tsara l izy te tady vola anao de anao hoe ataoko maromaro nefa misy ho amidiko amin'ny manodidiny ia tamigony zay fa manahoana indray le fambolena amin'ny sachet plastika sy ny tavoangy plastika mitovy tsy misy valaka am'le teo ihany izy tonga de afatratra fa ny amin'ny sachet indray zany a somary tomboana kely tsy fantatro nafantsika ny misy eo aminao a de mle pointe nafantsika iny tombotomboana ary ambany amin'ny fanambaniny ary satria tsy tsara manko ny sachet raha ohatra ka avela fotsiny am'zay de mitazony rano be loatra mety mahaloa ny vody an'ilay izy fa mba tomboanao vitsivitsy zany a ary ambany ary amin'ny fotoana indrindrindrindra ho an'le hoe orambe nefa le izy apetraka ao a tsy ambany lavarangana fa itokotany de iandrona ny orana eo ny sasenao a de lasa feno rano be de lasa matsatso le tany zany na lasa mahaloan'lay anandray fa raha ohatra misy ambany lavarangana de le amandona foana no mahatsara azy mazava ho azy fa arakaraka le sasenao zany sase le bebea de azonao asiana lay izy tsara mafinaritra ny mahitany izy io tamin'ny toera rehetra zay naovana fiofana zany mafinaritra mihitsy mahita poivron mitandahatra eo ambon'lay balcon le olona hitanao mihitsy iny sase rehetrarehetra au lieu de hoe aririna fotsiny eny sase anymba ny tontolo iainana eo fa feny poivron eo aloha de fa tokany tsara mihitsy de misy anamamy ka mba manetana atsika fa tena sady fiarovana tontolo iainana nefa avitana zavatra tahaka an'izany de raha tavoangy plastika indray a de didina amitsy valana le izy ety ambony zany no asiana faritra ho ambolena azy aza mampiasa lamina amin'ny tavoangy plastika fa mandratra fa leo tonga de antso maranitra no ampiasaina maka antsy ianao zany a de raha ohatra ka hitantsika ireny ohatra ny pozipozina niveau abule moa an'le mpandrafitra de atsivalanao patorinao zany le tavoangy de eo am'izay izy no lavahanao eo iny faritra lavahanao iny no afitanao mamboly mavitanao mamboly anana kely iny tongolo maintso salady eo ambon'iny asika de zay nao vao manesika an'le tany fa tsy hoe koa sosika atao am'teny vavan'le tany a fa lavahanao le tavoangy mba ho azo le faritra azo ambolena zay vao alefanao le tany araka le daharo zay zantsika teo zany rehetra zany a fomba azo ampiasaina tavoangy plastika zao mba tsy ho verivery fotsiny le izy fotsiny koa nefa naizanaty zany a mba azahoanao tany lalinofo a ao anaty le tavoangy iny moa tsy de mahazo firy ianao raha vo tonga sokafanao be koa de lasa me manify sy satria voaka tanteraka fa mba ataony re tapitapiny ery zany a zay mba azonao ambolena anana fotsiny aha ohatran'izay zany ilay fambolena amin'ny gony sachet plastika sy reny tavoangy plastika ireny ety ampamaranana ary de inona mba afatra tianareo ao amin'ny departemanta amin'ny fampandrosoana atolotra ho an'ireo mpiaino atsika eny ary io zany a no atolotra atsika indray a de anentanana atsika fantaterahana azy be debe ny tombotsoa azo avy amin'izy ity averiko ihany a fiarovana ny tontolo iainana le izy a amin'ny fiparitahany sase sy ny gony plastika zay mampalahelo fa manetsina tatatra maro a raha tsy jery fotsiny atsika etanreny vohatra hitantsika hoe fatrompisarety reny raha nareo mijery am'ireny de be debe ny tavangy plastika manetsina ho avy zao ny fahavaratra ndao re tompoko mba hoarovantsika ny tontolo iainany ndao mba hoarovantsika satria tsika ihany inge ny anjadiny ary tsy ho zakatsika sanatrian'izany ny vokatry ny valifatin'ny natiora noho ny zavatra ataontsika olombelona ihany de aleo mba hoarovantsika sahiranytsika rehefa fahavaratra amin'ny besarety iny ny tomobila jereva tsara ny rano be satria tsetsina ny tatatra tsisy ivoahana ka aleo mba ampiasaina izy reny a mba ho atao a toerana fambolena reny tavoangy reny marina fa tsika reny tavoangy plastika sase plastika reny mba ho ambolena zany de ao ihany koa moa zany ny tombotsoa azo avy amin'izy ity a mahavita ny sakafo sy ny laoka ao tokantrano izy io vary amin'anana romatsatso mofomofo majinjinika ary ohatra manaoka manana gony maromaro misy tokotany a de azonao asiana ihany koa ao a mety mba afaka mivaritra kely mba mahazo vola kely fa ny tena mahafinaritra any izy ity ary tena anankiray koa de zao hoe azo anaraha-masony bibikely koa izy io tonga de hitanao mivantany mivoaka eo na de ohatran'ny fifalinao anao amin'ny mijery an'le izy isan'andro eo a indrindrindrindra ny ankizy de eo mihitsy zany ny tena tiako anympazana teny sahady eto ampamaraparanana miatefa manokana ho an'reo ray aman-dreny zay
mpitaiza izahay tsara de tsara ny anabiazana ny zaza mba ho tia fambolena raha ohatra ka tsy manana tany ambolena ianao a be azo ny zanakao mba ho tia mba manana n'io zaridaina kely amin'ny gony io a tena fifaliany mihitsy na mikarakarana io na firytaona izy na firytaona atao fifaliana ianao manoro azy fotsiny ny tandremana aminy a de izy de mikasikasika an'ireny hoe lamina reny fa ianao no mba misahirana amin'ireny fa ny akoatran'izay a de taizao izy mba ho tia zavaboary tena mikolokolo azy mihitsy io ary fifaliana ho azy ho fano io zay moa zany eto de efa manao karazana tetikasa hoe ny am'ireny sekoly reny a ho atao karazana fifaninanana mihitsy izy ty ho any ankizy secondaire zany hatramin'ny primaire iny hoe zay mahavitanyio a any amin'nisy atokantranony any hoe mba tsy aririna ny sasesiny pavangy plastika sy ny gony de ho jerevana misy tokantrano mihitsy izy any ankizy mba mampiatra zay tena mampiatra tsara de omena fanomezana hatria tena navokatra tsara izy zany isan'ny tanjonay ato amin'ny département de développement ho an'izy tya mba ho fampirisireny ankizy koa mba anangona an'ireny sase reny ka raha sitrapon'andriamanitra moa izy io mba fanireny koa iarana miasa amin'ny ministera ny environnement zany tanjona kasainay ho atao zany zay ngamba tompoko fa de raha mety misy any mono manitikitika dia omenay anareo ny laharataribia raha mety misy ny fanontaniana zay tsy azo dia averina ihany ny tia ny laharataribia azonareo defasana SMS na antso a azonareo mifandray aminay département de développement zany 034 20 34 20 872 24 ho an'ny telma zay a fa ho an'ny RTL ndray a 033 71 620 56 33 71 620 56 eny ary fa de mahazo tombotsoa tompoka ary mahazo to mampiatra daholy de mahazo tombotsoa am'izany fampianarana sy fiarovana ny tontolo iainana ihany koa ho an'ny tsika ety andreny voatra zay mety tsy ampy na tsy manana tany zany de mirary soa samotain'andriamanitra tompoko misaotra indrindra tompoko zay zany no afatra ho andray aman-dreny ho antsika rehetra manaraka ny fandaharana raha misy fanontaniana manitikitika anao dia azonao antsoina ilay laharataribia efa noresahana teo isaorana trano ny fiaraha-miasa amin'ny departemanta amin'ny fampandrosoana isaorana ihany koa ianao mpiaino na haritra ny aino dia manentana anao anao fampiarana ity volo an'ny tsy manana tany ambolena na tsy ampy mivelara-tany ambolena ity fa manampy betsaka eo amin'ny fiainana izany zoanitra no nanomana ny fandaharana asa sy tontolo iainana naritiana rila samy manao farimbona teo amin'ny lafin'ny teknika mandra-pitafindray ary akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana faniteninao no fahamarinana taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany iarahanao amin'ny radio feon'ny fanantenana mbola ny namanao rijamoro no miaraka aminao ao anatin'izao fiarahana mianatra ny tenin'andriamanitra izao koa ampifaliana no miara-bako anao mbola manjoy ny feon'ny fanantenana hitahinao hatrany aneny tompo mialohany hanomboantsika ny fianarana dia andelo isika hivavaka raio masina 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 ianao hianatra ny teninao izahay ary tsy ho hainay anefa ny ahatakatra ny tiniteninao ambara raha tsy eo ny fanahy masina koa mangataka ny fitarian'ny fanahy masina ary izahay mba nilotsaina anay mba hitarika anay hanazava ny teninao aminay amin'ny anaran'i Jesosy amen ao anatin'ilay loha hevitra hoe ilay drafitr'Andriamanitra lehibe mifantoka amin'i Jesosy ny fianarantsika ao anatin'ny andro vitsivitsy ary ny toko sy andininy izay ifantohan'ny fianarana moa dia araka izay voalaza
ao amin'ny Efesianina 1:7 manao hoe isaorana ny Andriamanitra rain'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'i Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra any an-danitra. Efesianina 1:7. Ary amin'itian'io ity isika dia ifantoka manokana amin'ny lohateny kely manao hoe ny tombam-bidiny nanavotana antsika, ny tombam-bidiny nanavotana antsika. Efa hitantsika teo aloha ny mahazava-dehibe ny fisaorana ary nahita ihany koa isika ny antony fisaorana. Ary anisan'ny antony fisaorana io ny nanavotana antsika ao amin'i Jesosy izay efa planin'Andriamanitra hatrany amin'ny voalohany mihitsy. Ary anoho izany fianarana izany isika androany amin'ny fianarantsika indray ny aminy hoe ny tombam-bidiny nanavotana antsika. Tena tsy mora vidy isika fa tena lafo vidy tokoa. Noho izany dia tena manana ny tombam-bidiny tokoa ny nanavotana antsika. Sarobidy loatra eo imason'Andriamanitra manko izao sy anao. Koa manasanao ary mba hiara-mianatra amiko indray izany loha hevitra kanto loatra izany. Ny akamaroan'ny mponina tany Efesosy dia jentilisa. Efa noazavain'ny namana Risara teto ny mahakasika ilay tempolo ny diana izay isan'ny zavatra mahatalanjona 7 maneran-tany na ilay antsoina hoe les 7 merveilles du monde. Noho izany dia betsaka ireo olona no tonga tao Efesosy noho ny amin'ity tempolo ny diana ity ary niankohoka tamin'io sampy antsoina hoe diana io. Araka izany dia ny herin'ny maizina mihitsy no nanjaka teo amin'ny fiainan'ireo mpiaino an'i Paoly tany Efesosy ary tena tao anaty fahotana tanteraka izy ireo. Izany no nahatonga ny Paoly nilaza fa faty mandehandeha izy ireo fa iny. Toy izao moa no soratan'i Paoly, maty ny fahadisoanareo sy ny fahotanareo. Efesianina 2:1. Kanefa nandeha na miaina araka izay andidiny Satana azy, araka izay nosoratany ao amin'ny Efesianina 2 ihany koa dia ny 1 hatramin'ny 7. Araka izany nandeha vozony ota sy Satana tokoa izy ireo. Tsy nahinana afaka ny tenany izy ireo. Noho izany dia tena mila fanavotana mihitsy izy ireo. Nataon'Andriamanitra izany tamin'ny alalan'ny asa mpitiavana nataon'Andriamanitra izany tao amin'ny Kristy Jesosy. Ary asongadin'ny Paoly ireo fitahiana roa vaovao avy amin'ny fahasoavan'Andriamanitra eo amin'ny fiainan'ny mpino. Dia tsy inona izany fa ny fanavotana aloha ary ny familan-keloka no faharoa. Na dia be fahotana toy inona aza izy ireo, dia efa nanomana vahaolana i Jesosy, dia ny fanavotana sy ny familan-keloka izany. Manasanao aho hamaky izay voalaza ao amin'ny Efesianina 1:7 sy ny 9. Efesianina 1:7-9. Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rany, dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny hareny fahasoavany izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Jereo tsara izay voalaza eto hoe izy no nanantsika fanavotana amin'ny rany. Ny rany Jesosy no nalatsany mba azahoantsika famelan-keloka. Tena tiantsika Andriamanitra ary dia novidiny tamin'ny rany Jesosy mihitsy isika. Tsy mba volafotsy na volamena fa ny rany Jesosy no nanavotana antsika. Ny teny Grika nadika hoe fanavotana ao amin'ny Efesianina 1:7 dia tsy inona fa ny apolutrosis izay nampiasaina tany am-boalohany mba ilazana ny fividianana ny fahafahan'ny andevo anankiray na koa fandoavana vola mba nafahana babo iray. Mario tsara ny sary miseho re manakoako ny feoan'ilay mpivarotra andevo manao lavanty ilay etam-barony ary re ihany koa ny fikatrokatroko ny rojo vy mangatsika zay namatorana ilay andevo. Ary rehefa miresaka momba ny fanavotana ny testamenta vaovao dia manasongadina ny vidy ny fanafahana andevo iray. Noho izany ry havana dia tamin'ny vidiny lafo tsy etombanana no nazahoantsika fahafahana na koa fanavotana. Izy na i Jesosy
no ananantsika fanavotana amin'ny rany manasongadina ny fahalalany tanan'Andriamanitra sy ny fitiavany koa ny fanavotana tamin'ny nividianany lafo ny fanafahanantsika. Nataon'Andriamanitra olona afaka isika sady nataony olona manana ny ajany ihany koa isika, tsy andevo intsony isika. Hoy Alister McGrath izay mpanoratra iray raha nanoratra momba izany izy ao amin'ny boky anankiray tondra ny lohateny hoe What was God doing on the cross? Inona nataon'Andriamanitra teo amin'ny hazo fijaliana? Toy izao no ny voalaza. Ny olona navotana dia toy ny olombelona no hitondrana azy, fa tsy toy ny zavatra. Izany hoe tonga olom-pireneny lanitra izy, fa tsy andevo eto an-tany. Mareo tsara zany fanambarana izany. Tsy andevo intsony, fa tonga olom-pireneny lanitra. Na izany aza nefa dia aoka hitandrina isika sao diso hevitra, ka hevitra hoe mandony vidiny fanavotana antsika amin'ny Satan'Andriamanitra. Hevitra avina ihany izany sady tena tsy ara-baiboly mihitsy. Tsy misy na inona na inona tsy maintsy na tokony haloan'Andriamanitra amin'ny Satana. Nataon'Andriamanitra izany noho ny fitiavan'ny olona, noho ny fitiavany ianao. Isan'ny tombontsoa omeny kalvarianao ny famelana ny fahadisoanao. Niatra tamin'ny tenan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny sazy na ny vidiny noho ny otanao, na ny ota efa lasa na ny mbola ho avy. Manamafy izany i Paoly ao amin'ny Kolosiana 2:4 fa novonoiny ny didy voasoratanana izay miapanga atsika. Miseho amin'ny maharay malala-tanana azy Andriamanitra amin'ny fanaterahany io asa fanavotana sy asa famelan-keloka ao amin'i Jesosy io, dia araka ny hareny fahasoavany izay nataony be ho antsika. Koa tsarovy ary fa sarobidy loatra ny nividianan'Andriamanitra anao dia ny ran'i Jesosy izany. Voavela heliko ianao, navotan'Andriamanitra ianao, olona afaka ianao, fa tsy andevo ny ota intsony. Raha toka mahatsapa ianao fa mpanota, na koa mahatsapa fa tsy tanteraka, na tsy mendrika, dia mety dio amin'i Jesosy izay miantony eo amin'ny hazo fijaliana. Tadidio ny tomba midiny ny nanavotana anao. Efa maty ho anao Jesosy, efa ny rano no nalatsany mba azahoanao famelan-keloka. Tianao Andriamanitra. Noho izany, banjiny io Jesosy. Koa manomboka androany ary dia tazony ao anatinao, fa olona voavela heloka ianao, olona voavitra ianao, ary manasanao ao mba hanao izany fanandramana manokana izany, dia ny hoe miaina toy ny olona voavela heloka sy olona novonjena. Koa raha vonona ny hanao izany fanandramana izany ianao androany, dia manasanao mba hivavaka hiaraka amiko. Rainay masino, misaotranao manokana izahay noho ny amin'i Jesosy izay maty ny solo anay ka nandatsaka ny rano ho anay. Marina loatra ny voalazan'ny teninao, fa raha tsy misy raha latsaka dia tsy misy famelan-keloka. Koa misaotra re ny amin'ny ranon'i Jesosy izay nazahoanay famelan-keloka. Nefa ampianaro izahay mba tsy hanadino izany, ary ampianaro izahay mba hay miaina sy mivelona fa olona voavela heloka sy olona navotana. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mankasitraka tamin'ny fiarahanao tamin'ny fifanantenana tamin'ity androany ity, ary manome fotoananao indray ho amin'ny fizarana manaraka. Ny namanao Rijamory ihany no niaraka taminao teto. Adventist World Radio, the voice of hope. Radio Femon'ny Fanantenana. Ny farana treto, ny fanarahanao ny fandaharan'ny radio Feo Fanantenana na ny AWR amin'ny teny Malagasy. Azonao ataony mamerina miaino sy maka maimaim-poana ny fandaharana vokarinay amin'ny teny pirenena mihoatriny 100 amin'ny fotoana rehetra. Raisoaryn'ny adresy ahafahanao manao izany: awr.org na feofanantenana.org.